baolina kitra skajandriny kosa indray dia ikarakara fananana ny tournoi de l'espoir ny fikambanana Madas zay hoan'ny 13 taona moa ity fananana ity isan'ny ao anatin'izany fikambanana zany ilay kitan'ny baolina kitra malagasy fahiny Augustin Bavola ka manazava indrindra ny mikasika izay fananana izay izy ary mitondra ihany koa ny heviny mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra ankehitriny. Fataro zay tamin'ny toana 1960 zany io terrain io dia mbola sana eo foana le toerana firy terrain to amitsika tsy ampy ka zany zany zavato rôle ny amin'ny fanjakana koa zany za dia tena miteny maintsy afa raha ohatra te androso ty sport ty na foot zany na zavatra hafa zany na sport hafa zany dia tsy maintsy misy investissement ataony no amin'ny ministère en sport ny fanjakana tsy maintsy manampy ministère en sport tsy maintsy misy asiana objectif te zavatra ary le zavatra io manko sao dia zavatra isio dia tsy maintsy atao objectif à long terme koa fa tsy teniteny fotsiny hoe tsy maintsy azoana ataotsika dans un an zao dans 2 ans zao zavatra revy fotsiny zany fa le zavatra tsy maintsy zavatra kendrena la mety elaela vao tavaverina fa nefa raha tsy manao an'izany keo fa dia andro miracle fotsiny manao miracle kely matsaray mary izy dia aveo matsafolo resy tsy mety dia lana an'izay zany dia ny question na terrain zany mila terrain ny akizy tanàna be ty ve tsy avitana terrain sa hoana Madas miataha ny karakara ny tournoi de l'espoir iny izy ty ahoana no fisotrany zay ngapaloha fantanyna voalohany ahoana zany no fisotrany izy ny afaka mandray anjara ao le tournoi ataonay zany karakaranay dia ambany fahefan'ny PDS ny Tananarivo nazonay terrain zay nazonay izy name terrain ray le tournoi zany dia le arrondissement Ankenina miaraka amin'ny équipe anankiray izay nasaina ny élite sportif eto Tananarivo izy roa dia ny anankiray ny Saint-Michel Collège Saint-Michel satria zany tao zany niviko amin'ny resaka sport dia zay dia donc équipe anankivalitra zao ahoana no fisotrany ilay fifaninanana mihitsy zany atao zarena poule anankiroa zany le izy dia manomboka talata manao match saray dia larbi match saray dia lakamisy dia zoma sabotsy dia rehefa vita zany le match éliminatoire zany hoe poule ray misy équipe efatra dia manao match telo daholo ny rehetrarehetra dia efa aveo zany atao mitovy teo zany nombre match nanaovandraroa rehetrarehetra dia le équipe le classé 4e anankiroa mifanena miady place 7e 8e dia ny 3e mandray zany le classé 3e koa mifanena dia miady place 5e 6e dia sahala amin'izany 3e le équipe second miady place 3e 4e dia l'équipe voalohany avy manao finale zany keo miady place 1er 2e zay zany système nanaovanay azy mba amizay sy équipe invité rehetra dia mitovy daholo ny isan'ny lalao ataony zay inona ny tanjonareo amin'ny fikarakarana ny ity inona no fa maninona ny hoe zay no formule anaovana azy fa maninona andreo équipe reo inona ny tanjona ny formule anaovana azy moa zany dia ataoko fa zay satria zay tsy hoe équipe anankifolo na 12 na 14 zay nanaovana an'izy mba hitovy daholo ny nombre de match atao ndraiky izy ny tanjona zany dia 8 zany ny laina ankizy kely 8 maninona ny 8 satria manomboka amin'ny taona io efa manomboka afaka milalao any amin'ny terrain raha grand terrain ka tena ny objectif zany mba tsy hoe akory hoe mamely ny fanaovana tournoi zay manao hoe 2x12 2x10 2x15 tsy zany maintsy tsy famelezana zany maintsy fa zarina le boikely mba zatra manao amin'ny temps normal na amin'ny football ohatra zao ny 8 dia manao izy 2x35 en principe ny tena izy ngamba mety maso fafinaretana kely izy manao 2x30 2x35 noho nyle manao 2x12 na 2x10 zay mba lavalava zany ny fotoana anaovany baolina mba lavalava ny fotoana anaovany baolina ahitany tsara ny tsapainy sy ny heriny keo hoe ahoana zany manao baolina atandray zany zay manko le différence kely zany ny tournoi rehefa manao tournoi tsika satria ny équipe be davy
dia manao voilà 2 fois 12 2 fois 12 2 fois 15 maximum ka amiko a mety mahatsara n'le boakely mba hitany tsara hoe ahoana zany manao baolina voilà atin'ray izany ohatra anisan'ny amenareo lanja manokana ihany koa ami'ty tournoi ty le hoe ny fifandraisan'ny samy joueur fifandraisana maha olona zany na tsy diso zay maintsy atao maintsy zany izy amin'ny arrondissement mba hiparticipe ny équipage-ny roa boero zany a boakely tsy manao championnat boakely tsy manao championnat ohatra zao manao zany championnat na première division dia équipe zandry ny roa manao reo manao mba mihina sehatra ro boy satria ny équipage-ny roa mba nykely manao boly eny atokotany manao boly eny elakelatrano nefa mino maintsy ako fa tena mety misy mpanao baolina azo raisina zany vaoka tsy hoe hijanona araky milazaiko anareo zany tsy hoe micontre an'izay zavatra ataon'ny ligue ako na fédération zany maintsy au contraire raha manampy azy ako mba ahitany hoe mety ahitana joueur tsara koa amin'ireny bandikely manao baolina eny elakelatrano eny efa miresaka ligue ianao miresaka fédération tsy ihany koa tsy anontany ianao anyma hoe anisan'ny kitany baolina kitra malagasy fahiny hitany zava-misy amin'izao fotoana zao raha ny baolina kitra malagasy raha iresaka efa hoandreo lehibe zany tsika zao miatrika fifaninanana inona ny azonao ambara manana hevitra ve anao atolotra mba hivoahantsika ao anatin'ny mba tsy teneny eo anatin'ny maizina amin'ity sehatra ity amin'izao fotoana zao eny zany efa hitany be somaro zany tsy mahay tantaraina ntsony hoe aiza ny plasika amin'ity football na eto amboniny tany ty ny ako le zavatra simple fotsiny zavatra hitako hoe azo atao amiko zany personnel zany nefa fatako fa betsangamba reo olona reo koa mahatsapan'izany atao maintsy manaovana championnat amin'ny ekizy tsy misy afa-tsy io zavatra io asina championnat ny 13 tena vrai championnat zany tsy ampanaovina koa hoe 2 fois 15 2 fois 10 asina championnat ny 15 U17 koisana am'izany ao ny tena lalana ivoahana amin'ity zavatra ty faharoa manarakarak' zany ny resaka momba ny scolaire napalaza n'le olona taloha reny ane dia nivoaka tamin'ny osum zany na sum any amin'ny filanaovana ankizy any ampianarana ny tena natavaka azy misy ny championnat scolaire tsy azoko maintsy hoe iahoana ny fomba tsy hiverenana amin'izany fantatra fa tany zany tena nipuiran'ireny mpanao athlétisme ny Rabely Manatsoa tany nipuiran'ny handball tamin'izany fotoana zany matanjaka tany koa ny zaroa mpanao basket sy champion d'Afrique tena hita avany dolodolo zavatra ahoana ary ny tsy amerenana an'izany ahoana ny tsy amerenana zany ka io zany io zavatra io amiko tsy hoe resaka sport any fa raha ohatra koa tena mpandroso an'ity sport ty dia tsy maintsy miditra aokory ny mpitondra fanjakana amin'izay ny sport zavatra ilainy zany olona mpanao sport dia olona ankizy fitazana tena zany ny saina koa sana am'izany donc raha ohatra hoe amerina an'izany ataoko fa tena zay ngamba dia ny solution amerenana an'le ny olona tany fahaizana taloha reny fa raha ny efa ndresaka an'izay le hoe tsy fitoviana teo amin'ny taloha sy ny amin'izao fotoana zao zay no tena izay hoe aminao inona ny olana ihany koa mipetraka amin'izao fotoana zao raha iresaka ny baolina kitra manokana antsika hoe inona mahasamy hafa anareo taloha sy ireo mpilalao amin'izao fotoana zao taloha zany dia zao ny mpanao baolina tamin'izany moa zany province ala izy province ny fiantsoana azy dia samy manana ny laza ndolodolo ny équipe ny province samy manana ny joueur mahay dolodolo ny équipe ny province tsisy maintsy hoe joueur any velany zany ka hoe hifindra ty amin'ny toerana hafa fa migarde an'le couleur izy miaro n'le couleur izy dia mijana any amin'ny toerany zany zany hoe amin'izay fotoana zay zany rehefa tonga le championnat le mifanena avavo le niveau satria mafy dolodolo ny mifanena amin'izao fotoana zao na zavatra amin'izao ato Antananarivo dolodoly ny mpanao baolina may rehetra concentré dolodoly donc le olona ny velana zany niveau ny velana dia midina satria no may eto dolodoly
zahako raha ny hevitra dia tena tedavina mihitsy ny solution hoe asiam-pandrosa na bola ny fianarantsoa na Tanarivo na Majunga etc mba hampandrosa an'ilay izy dia tsy davina solution mba hijanona nyreny tany reny any misy azy amin'izay fotoana izay le niveau amiko tena mijanona amin'ilay ihany faharoa koa zany izay le mpanao bola daroa par rapport amin'ny public tena misy osmose be mahitsy tena misy ny fandraisana ny mpanao bola daroa sy asa question résultat ka tsy fataka amin'izao fotoana izao nefa mampalelon raharaha fa miditra dia tonga dia efa siffle maninona kanefa koa zany koa misy antony zany fa tsy hoe tonga azy le siffle tsisy ny résultat donc manomboka eo zany dia efa leoleo zany ny mpijery baolina dia zay mampalery maitsy aloha fa dia zany ny fandehany raha za zany raha nefitsy manokana dia zay tsy zava-zay mbola veriko indray asina championnat ny io zavatra io ia dia za 10 taona 20 taona miteny an'io ataovy sahala amin'ny any velany ataovy championnat ny etonanina ny olona maky miteny hoe ka le bandiny avy any andafy tsy mahita ny problème eto zako avy any andafy za manaraka internet isan'andro za makaty Madagasikara une fois par an depuis 20 ans hitako ny problème eto ny olona rehetrarehetra miara-miresaka amiko ka ozy aho hoe izy ty tsy hoe fahatsondrana na ranona fa mifametra-tanana mitady solution hoe inona ny azosika atao hiaraka avetsika hoe inona atao amin'ity football ty mba handroso